Fa sehatra ray isan'ny mampandroso ny toe-karen'ny firenena ny eo amin'ny sehatra ny asa vaventy sy ny tao-trano ny anjara toeran'ny mpiantsehatra amin'ny fanarenana ny tontolo ara-toe-karena mandritra sy aorianan'ny fandalovan'ny krizy. Ao anatin'izay tontolo izay no niompanan'ny fivorim-be izay nokarakarainy fikambanana fiavama androany. Ravakarandriamanala no mitondra ny andinindiny-baovao sariny Hetsirako Torson. Isan'ny sehatra iara ny fiantraikan'ny krizy ihany koa ny sehatry ny asa vaventy sy ny tao-trano na ny secteur bâtiment travaux publics araka nambarany fikambanan'ny injiniera ny asa vaventy malagasy na ny fiavama. Miankina mivantana amin'ireo tetikasa miopana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa momba ny fampandrosoana sy ireo rehetra voakasika ao anatin'ny fotodrafitrasa ny asan'ireo injiniera ny asa vaventy izay hita tokoa fa niaina nandritra ny krizy. Araka ny fanamboarako teo dia ohatran'ny malagasy rehetra izay ao anatina krizy sika sao dia ny tsy fahampiana vola mitarika ho azy any amin'ny tsy fahampiana asa eo amin'ny sehatry ny infrastructure na lalana na ny trano izany. Ao ny manana asa voatery very asa tany amina société izay tsy maintsy nanajanona ny mpiasa tao aminy. Ao ireo tompona orinasa sy misedra tsy fananana asa noho ny problème ara-toe-karena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanatanteraka fivorim-be teto Anosy-Androany ireo injiniera mikambana eo anivon'ny fikambanana fiavama ka ankoatra ny fiaraha-midinika ny andraikitry ny injiniera eo amin'ny fampandrosoana ny firenena dia nisy ihany koa ny velakevitra na ranadihevitra notanterahana teto mba hifampizarana traikefa. Nentina namaranana ny fivorim-be Androany ny fanatanterahana fitsidihana laboratoire manara-penitra eo anivon'ny orinasa Kolasy izay laboratoire raitra indrindra aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana sy Afrika. Manodidina ny 400 moa amin'izao fotoana izao ireo injiniera ny asa vaventy no voaisa ary manana karatra ara-dalàna saingy heverina fa hihoatra izany izy ireo ka tanjon'ny fikambanana ny hanao fanositana ireo injiniera manirana ny nosy.